Anio alahady fa 4 volana May taona 2020 alahady fa 4 manaraka ny Paska alahady ihany koa izay mbola hipanjinantsika ilay lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny herin'ny Fanahy Masina ary alahady izay trotrotsika mambavaka ny mpiasa-piangonana iombonana eto amin'ny sany FJKM dia ho aminareo rehetra ny riavana ny fiadanana fahasoavana ary famondram-po avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo. Andeha iray itsangana sika riavana no nira fanevany 20 taona ny synodam-paharitany Antananarivo andrefana. Andininy voalohany ihany no ataontsika. Iteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika miaraka ny salamo fa 400. Salamo fa 400 ny andininy fa 420 dia mitsambikina amin'ny andininy fa 820 hatramin'ny fa 30. Andininy fa 420 fa 820 hatramin'ny fa 30. Fakitsika miaraka mafy amin'ny anaran'ny Tompo zany dia orian'izay ny hira faraka amin'ny 70 ny andininy voalohany sy ny fa 3. Endreny amaroa ny asanao Jehovah, fa endrena no nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokisoa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehany tany ianao. Amen. Bom
Miombona mivavaka isika ry havana. Eran'ny fo sy ny saina mampananay tokoa Tompo no anateranay fisaorana, fiderana, fankalazana, fanomezam-boninahitra anao. Fa ianao ilay mpanjaka mandrakizay, mpanjaka tsy toa nefa be famondram-po aminay. Tsara eo amin'ny fiainanay ianao Tompo. Fa raha manatona anao izay ankehitriny dia tsapanay mihitsy fa noho izany alehibe ny famondram-ponao izany no tsy nahalandritranay. Ankasitranay feno ianao fa mbola manaiky hiaraka aminay eto, anatrika izao fanompona izao, ka na aiza misy anay dia fantatray fa mitahy ny olonao ianao. Misaotra Tompo noho ny amin'izany asanao mahagaga izany, ary ny Fanahy Masina nino ameno anay tsirairay avy, hitarika anay mba tena higoanay ny fahatsaranao, ary andraisanay fifaliana sy ny fiadanana amin'izany fanatrehanao izany. Tompo, mahatsiaro anefa izay hoe inona tokoa izahay eo anatrehanao, inona izay zanak'olombelona no tsaronao sy hovanginao, izahay izay fa nanao izay nampalahelo anao, tsy nanaiky nandeha notarianao Fanahy Masina, kanefa mahatoky izahay fa mandevina ny fahadosoana ianao noho ny ranao soana latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, ary raisinay amin'ny finoana mihitsy izany famelan-keloka atolotrao ny mpanota miverina aminao izany. Misaotra Tompo fa toko anay izany hiatrika izao fanompona izao. Amen. Mazaho toerana ianareo ry havana. Ny hira 427 ry havana anao taontsika ny 9 sy ny 5, 427 sy 700 dia mitsangana ny sampana sekoly dia ny mpiandraikitra, ao ihany koa ny mpianatra rehetra manao izany hira izany mialohan'ny hitsanganan'ny tompon'anjara anao ny fampianarana. 427 sy 700 ny 9 sy ny 5. Tompo noho ny fitiavanao anay fa tsy mitrary anao miteny aminay, ko ankehitriny dia mangataka ny Fanahy Masina izahay, taridalana sy an'olon-tsaina ary anazava ny sainay sy ny fonay andraisana ny teninao. Dia ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka tsika. Amin'izao zara fotoana tsika izao dia ny tenin'Andriamanitra izay nakatsika fampianarana dia ny Salamo 7:7. Salamo 7:7, ny 9:20 tapany voalohany ihany. Salamo 7:7, ny 9:20 tapany voalohany ihany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Averintsika hoe fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Izany teny izany dia fantatsika hoe malaza. Rehefa hiara-pahoriantsika kristianina dia matetika izany mapetaky ny olona ny anaty taratasy fampandrenesana. Dia
ao anatin'izany anefa dia izany hoe eo akaikin'Andriamanitra zany dia mila fiomanana. Mila fiomanana zany hoe eo akaikin'Andriamanitra zany. Fa indraindray zatra fotsiny tsika fa rehefa tena tonga tokoa ny tokony anakekezana an'Andriamanitra, eo tsika vao mianahana hoe tsy mamaly vavaka ve Andriamanitra sa manahoana. Fa inona tokoa moa zany ny tombontsoa amin'izany akaikin'Andriamanitra zany. Andeha jerevantsika ny Salamo 170. Maro be ny tombontsoa amin'izany akaikin'Andriamanitra zany a. Fa ty Salamo 170 andiny voalohany ty ihany no entintsika ambara amintsika amin'izao anjara fotoanantsika izao dia hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Izay zao anisan'ny anankiray tombontsoa amin'ilay akaikin'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika sy ny zava-misy eto amin'ny firenena izao raha izy a, dia tena ilaina tokoa ny eo akaikin'Andriamanitra. Hoe aho tamin'ny voalohany hoe mila fiomanana izany. Inona ny fiomanana ataontsika amin'izany? Voalohany indrindra aloha raha mijery ny 720 tsika dia misy teny mifanohitra amin'ilay akaikin'Andriamanitra dia inona? Lavitra. Fa indro very izay lavitra anao izy a, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Izay zao no mifanohitra amin'ilay akaikin'Andriamanitra. Dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao na any an-trano ary tsika tsy afaka mianatra sekolalady dia tena fahoriana ho antsika mihitsy ny fa izay ny tandremana, izay ny manana. Fa sao lasa lavitra an'Andriamanitra tsika raha tsy hoe makaty am-piangonana dia lasa lavitra an'Andriamanitra. Fa tsara mihitsy ny akaikin'Andriamanitra. Ary ny fiomanana ataontsika amin'izany a dia ny fandraisana an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no efa niteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, sy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ino hoe ty tantara kely anankiray nisy ramatoa izay mba te hihaona amin'ny mpanjaka. Tonga teo amin'ny vavahady izy dia misy mpiambina. Tsy navelan'ireo mpiambina niditra mihitsy izy. Talao mafy teo ilay ramatoa kanefa tsy namela amin'ny mpiambina. Dia indro efa tsy nahita atao teo izy dia indro nisy zazalahy kely anankiray. Fa inona ny anao izay ramatoa? Dia hoy izy ramatoa hoe mba te hihaona amin'ny mpanjaka, mba te hahita amin'ny mpanjaka. Dia fa ahoana fa angaha ianao tsy navelan'ireo mpiambin'ireo miditra? Dia hoy ilay zazalahy hoe andao izy fa izany hitondranao eo anatrehany. Tsy iza ilay zazalahy raka izy fa zanaky ny mpanjaka. Dia tahaka izany koa tsika, tsy afaka makao amin'Andriamanitra tsika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ihany no afaka tondrantsika ao amin'ny ray. Izay ilay ao akaikin'Andriamanitra, mila miomana tsika, mila manana Jesosy Kristy. Ary rehefa manana Jesosy Kristy tsika dia tokony hanana fiainam-bavaka, mianatra ny mihaino ny soratra masina, mamaky ny tenin'ny soratra masina, satria izay ilay akaikin'Andriamanitra, fanerasera amin'Andriamanitra, miresaka aminy, mihaino azy, mivavaka. Tsara ho antsika mihitsy ny akaikin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho amintsika izany teny izany. Amen. Ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy fahatelo no ataontsika riavana mialohan'ny hitsanganan'ny tompon'anjara hitaribavaka sy hamaky ny soratra masina. 770 ny andininy voalohany sy fahatelo.
vavaka sika ry havana mbola misaotra anao zay ry Andriamanitra tomponay io raha mbola afaka mandreny teninao indray satria ianao mihitsy no miteny aminay ao anatin'izany teny izany koa mangataka ny fanahinao masina izahay hanome fahazavan-tsaina ho anay hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra ka ny teninao ny tompo dia tsy andalo foana fa tanteraka izay nanondrahanao azy koa mitinena Jehova fa miainy ny mpanomponao. Amen. Iaraka maka sy hain'ny teny soratra masina sika ry havana. Zany dia hitantsika ao amin'ny boky amin'ny testamenta taloha Nehemia toko fahasivy raisitsika eo amin'ny andininy faharoapolo ary resahantsika hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Nehemia toko fahasivy raisitsika eo amin'ny andininy faharoapolo hatrahantsika hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Rehefa hita dia hovakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa ampianatra azy ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano raha nangeta eto izy. Eny, 40 taona no namelomanao azy tany anefitra ka tsy nananjava mahory akory izy. Tsy rovitra ny fitafiany ary tsy nivoto ny tongony. Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro ianao ka voazaranao araka ny faritany avy ireny ka dia nahazo ny taniny Sihona sy ny taniny mpanjakany Esbona ary ny taniny Oga mpanjakany Basana izy. Ary ny zanany dia no amaronao tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sady nentinao amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razany fa hidirany olovana. Dia niditra ny zanany ka nandova ny tany ary napetrenao teo anoloany ny Kananita tompon'ny tany dia natolotra ho eo an-tanany ireo mba ny mpanjakany sy ny vahoakany anaovany azy araka ny sitrapony. Ary nahazo tanàna miamanda sy tany lonaka izy ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famorin-drano voahady sy tany voavoly voaloboka sy oliva ary azo fihinam-boa betsaka. Dia nihinana izy ka voky ary ny anatavoka ny falifaly tamin'ny fantsaranao lehibe. Amen. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny faharaiky amby 20. Matio toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny faharaiky amby 20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fariseo dia lasa mivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nosotraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay ahafantarana azy mba hatateraka izay nampilazana ny Isaia mpaminany hoe: indro ny mpanompoka izay nofidiako, ny malalako izay sitrako mifoko indrindra. Apetraka eo aminy ny fanahiko ary hitorony rariny amin'ny jentilisa izy. Tsy hifanditra na hiantso-mafy izy ary tsy hisy andre ny feoany any an-dalana. Tsy hotapahina ny volotara torotoro ary tsy hovonoina na injiro manentona. Ambara-pahamoakany ny rariny ho mpandresy ary ny anarany mitoky ny jentilisa. Amen. Faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Zany dia ho hitanareo amin'ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany toko 12. Korintiana voalohany toko 12 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny tena iray ihany, nefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy, na jentilisa, na andebo, na tsy andebo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray ihany.
ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana amen. Dia tsangana sika ry havana hitsenany avatr'Andriamanitra amin'ny alan'ny hira fa 420 sy 200 420 sy 200. Dia mbola mampitomboana ho amina ohatrany eny ry havana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia hosokavantsika ny filazantsara nosoratan'i Matthieu 12 efa novakiana teo fa ny 7:20 hatramin'ny 1:20 no vakatsika afatra avy amin'ny tompo. Andeha averisitsika rehetra vakina ny 7:20 hatramin'ny 1:20 manao hoe: indro ny mpanompoka izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetraka ao aminy fanahiko ary toriny rariny amin'ny jentilisa izy, tsy fanditra na iantso mafy izy ary tsisy andreny feony eny an-dalana, tsy ho tapahana ny volotaratorotoro ary tsy ho vonoina ny lahinjiro manetona, ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy ary ny anarany no hitokin'ny jentilisa. Amen. Ilay mpanompo no fidian'Andriamanitra. Izay ry havana no hitantsika eto. Iza moa ilay mpanompo no fidian'Andriamanitra? Ny 7:20 no mamaly izany. Iza ilay mpanompo no fidian'Andriamanitra? Io 7:20 dia milaza mihitsy hoe indro ny mpanompoka izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, ary dia apetraka eo amin'ny fanahiko hitoriny rariny amin'ny jentilisa izy. Teny faminaniana nataony Isaia mpaminany efa 100 taona maro lasa izao teny izao, nanambarana an'ilay lehilahy jentilisa kirosy izay nofinidin'Andriamanitra ho mpanompony anafaka ireo toa zanak'Israely. Kanefa tena teny faminaniana izay anambarana mihitsy an Jesosy Kristy ary tanteraka izy eto amin'izao avy fotoana hitenenana eto izao. Amerenan'ny Matthieu izany teny nampitondraina ny Isaia mpaminany izany. Hitantsika moa izany amin'ilay Isaia 12:20 ny 1 hatramin'ny 4. Teny manondro an Jesosy Kristy izany. Lay mpanompo no finidin'Andriamanitra. Izany hoe nantsoan'Andriamanitra izy, no fidina izy ary nataony hoe mpanompo. Inona moa no tena ambara ao anatin'izany? Fa maninona ny tsy nitenenina hoe indro ny zanako izay nofidiako? Na tonga dia nambara io Jesosy Kristy, io ilay nofidiako, ilay malalako. Fa nataony kosa hoe mpanompo. Ry havana,
Famarinana lehibe tsy azontsika lavina dia zao hoe zay nantsoan'Andriamanitra sy nofinidin'Andriamanitra dia nomeny andraikitra, nantsony, nametrany asa. Ary zay ny mahatonga azy miteny hoe mpanompo, misy asa zany a tanterahany Jesosy Kristy eo, ilay nofidian'Andriamanitra manokana izy. Ka ny fifidianana dia miteraka andraikitra, miteraka asa. Ary ilay asa eto tsy asa zay tiana atao, fa ambara mihitsy eto hoe mpanompo, zany hoe misy tompo eo zany a izay mibaiko atanterahana izany asa izany. Famarinana lehibe zany ary tian'Andriamanitra ho tsapantsika ihany koa, raisitsika ho fiainantsika tsirairay avy, fa isika koa dia efa nofinidin'Andriamanitra, efa nantsoan'Andriamanitra, fa zay nantsony no nitendreny koa, fa nantsontsika anompo an'Andriamanitra. Nantsona anompo an'Andriamanitra isika ndikan'izany dia hoe misy tompo eo alohantsika, fa tsy izay tiantsika atao no ataontsika amin'ity tany fandalovana ity. Jesosy Kristy nanaiky mihitsy izy ho mpanompo ny tompo, na dia tompo ary izy dia nanaja an'izany iraka nampanaovan'Andriamanitra azy izany. Nanaiky ho mpanompon'Andriamanitra, nanetry tena ary vitany antsakany sy andavany zany asa nampanaovan'Andriamanitra azy zany. Raha tonga nofo teto an-tany izy dia nitondrany ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, namonjeny antsika ary nitenenany teo amin'ny hazo fijaliana teo farany hoe vita, tanteraka nampanompon'Andriamanitra azy. Fa iza ilay mpanompon'Andriamanitra izay nofinidiny? Ambarany koa anefa fa io mpanompon'Andriamanitra io manao ny sitrapon'Andriamanitra dia malala an'Andriamanitra, sitraka ny fon'Andriamanitra. Ary tadiditsika tsara ilay nanaovam-batisan'i Jesosy dia hoy ilay feo avy any an-danitra manao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Ilay akaiky ny fon'Andriamanitra, ilay tena tian'Andriamanitra, sady mpanompo izy zany no ilay tian'Andriamanitra. Tsy manao izay tiana izy, fa nanao izay nankasitrahan'Andriamanitra. Ary dia hitantsika izany tamin'ny fanompoana izay nitanterahany eto hoe raha tsy jery lavitra tsika fa ny nahasitranan' Jesosy ny lehilahy anankiray maty tanana tamin'ny sabata, izay moa zany ilay tontolo ny teny, dia Andriamanitra no nampanao azy amin'izany andro sabata. Fa raha maha-olombelona zany zao mety mieritreritra ny zava-misy hoe zany sabata zany tena fady teo amin'ny jiosiny anao ny asa ao anatin'izany, fa rehefa izay no iraka nampanaovan'Andriamanitra azy izay no fotoana anatanterahana azy dia nitanterahana izany. Ary tena akaiky an'Andriamanitra izy moa dia Andriamanitra raha teo tonga nofo teto amintsika. Iza ilay mpanompo nofinidin'Andriamanitra? Io mpanompo nofinidin'Andriamanitra io ilay nomen'Andriamanitra ny fanahiny, araka izao teny izao apetraka ao aminy ny fanahy. Nomen'Andriamanitra ny ositry ny fanahy, nosoran'Andriamanitra ny Fanahy Masina, feno herin'Andriamanitra, manana ny fahefan'Andriamanitra ary miombina aina tanteraka amin'Andriamanitra. Zany Jesosy Kristy tompontsika ry havako izay inoantsika. Isika zao raha miteny hoe mampiorina ny mino herin'ny Fanahy Masina, ka inona moa ilay inoantsika? Na iza ilay inoantsika? Dia Jesosy Kristy ilay mpanompo. Sady mpanompo izy no malala, zanaka malala, kanefa izy ilay tena feno ilay vontony Fanahy Masina, ary ao amin'ny fahafenoana rehetra ahafahany miatrika ny asan'Andriamanitra. Ny fanontaniana faharoa dia izao hoe manahoana ary ny toetra an'izany
mpanompo no finidin'Andriamanitra zany e, manahoana ny toetrany. Ny 9:20 dia olona teny eto hoe tsy hifanditra na hiantso mafy izy ary tsisy andre ny feony any an-dalana. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy ary tsisy andre ny feony eny an-dalana. Dikan'izany dia hoe tsy miantso ady amin'izanizy izy. Ary hitantsika fa rehefa tsy faly tamin'ny fariseo, satria nanasitrana tamin'ny sabaty izy ary nitady hamono azy mihitsy aza, dia inona nataony? Miala moramora izy, miala izy. Fantany ny zavatra kotrehany reto fariseo reto, dia niala moramora izy. Tsy te hiady izy, tsy te hifamaly izy. Zany dia milaza hoe tia filaminana izy, ary izy mihitsy ilay mitondra fiadanana. Zay no asany, mitondra filaminana sy fiadanana. Tsy te hifanditra izy, ary zay moa ilay toetry ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy Kristy raha tonga niakatra tao Jerosalema dia na dia mpanjaka ary izy, raha tompony hery sy ny fahefana ary izy, ary feno Fanahy Masina, tsy mba soavaly no nentiny teo, fa inona? Zanabiriky maneho fahalemem-panahy zany, ary vokatry ny Fanahy Masina zany fahalemem-panahy zany, satria feno osotry ny Fanahy Masina izy. Ary ny vokatry ny fanahy koa dia ao anatin'izany ny fahalemem-panahy, ny fitiavana, tsy mifanditra na hiantso mafy izy. Tsy mitady ampitoetra ny fanjakana izy amin'ny hery, amin'ny kery zany, tahaka ny mpanjaka samy hafa rehefa te hitondra fanjakana izy dia mampiasa hery, fa tsy zany io Jesosy Kristy io. Tao anatin'ny fahanginana izy tsy nisehoseho izy tamin'ny fahatongavany. Ny filazantsarany Matio 1:20 dia ambarany manao hoe malemy fanahy sy tsy miavonam-po izy. Malemy fanahy sy tsy miavonam-po toetra an'ilay mpanompon'i Jehovah zany. Fa ny Luka 7:20 koa ry havako, ny 9:20 sy ny 20, raha nanontaniany fariseo izy hoe rovina no atongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, dia hoy izy hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona ozy izy tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao aminareo, ao anatinareo. Izay ilay hoe milamina Jesosy Kristy, tia filaminana izy. Inona koa ny toetra izay mampiavaka azy eto? Izay ilay hoe ary tsisy andre ny feony any an-dalana. Tonga izy ary mampanjaka ny fanjakany sy ny fahefana izy amin'ny filaminana. Andriamanitra ivavahantsika zany ry havana, Jesosy Kristy tompontsika zany ry havana, ary mampianatra antsika ihany koa izy, fa isika ilay mpanompo izay nofinidin'Andriamanitra ihany koa, isika ilay fa nomeny sy nampisotroany fanahy iray ihany rehefa nandray an' Jesosy Kristy, isika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Nambaran'ny Paoly Apôstôly zany tamin'ilay epistily novakitsika teo. Isika koa zany ny tian'Andriamanitra aneo zany fahalemem-panahy zany, ary tsika mihitsy no tian'ny tompo handray zany fahamarinana zany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, dia atsapa mihitsy sika hoe ilay fanjakan'Andriamanitra efa tia anatintsika, ny Fanahy Masina efa manjaka ao amintsika, mba nanantsika koa izany toe-po izay nananany tompo zany. Tsy tia ady sika, sa hoe misy kristianina mbola tia ady sy linady? Tsy amin'izany intsony sika, ary ampianariny tompo atsika mandrakarivo zany. Fa ny fanontaniana fahatelo farany dia hoe inona ary no asa izay tanterahan'io mpanompo nofinidin'Andriamanitra io? Inona no asany? Ny 9:20 tapany farany moa dia miteny ary tory ny rariny
amin'ny jentilisy izy, hitorony rariny amin'ny jentilisy izy, zany hoe hitondra famonjena ao amin'ny olona rehetra izy, tsy ny jiosy ihany a, jiosy moa zany de efa mirehireh hoe izy de manana an'izany, fa indrindra ny tany rehetra, ny jentilisa, ny olombelona rehetra zany. Asan'Andriamanitra zany, asan'i Jesosy Kristy zany, ary amin'ny alalantsika no anatanterahany zany. Isika zay efa niteneniny hoe zay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ny ray. Isika zany zay nomeny ny Fanahy Masina, de ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra isika hitory amin'ny firenena rehetra izany filazantsara ny famonjeny zany, amin'ny rariny, amonjy ho tanan'Andriamanitra hitondra vonjy ho an'ny olona rehetra. Ary misaotra ny tompontsika amin'ny zavatra rehetra. Zao na de hoe mikato anazy ny fiangonana, ny fitoriana ny filazantsara de feno. Any amin'ny tambajotra seraserany, any amin'ny radio, ny fahitalavitra sy ny sisany feno. Ary efa mamadibadika an'ireo radio reo tsika mandra-parain'ny andro de misy misesisesy ao. Ary tsy tsika eto Madagasikara any mahita an'izany, fa trany ampitain-dranomasina any amin'ny firenena rehetra any. Za de tena fahaly mihitsy ny hoe rehefa manokatra ny Facebook io ianao a, de misy tenin'Andriamanitra be dehibe ao. Ary na ny olona tsy te hijery aza de mahita ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Ka isika ilay fiasana raha miteny eto hoe hitorony rariny amin'ny jentilisy izy, fa ahoana ny fomba anaovana izany? De hoy izy eto amin'ny andininy 12 hoe tsy ho tapany ny volotara torotoro, ary tsy ho vonony ny lahin-jiro manetona ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy. Manangana izy ry havana, mampahery izy, zay torotoro ny ota, vesara ny ota, ka miverina amin'Andriamanitra, zay reraky ny akiviana. Reny zany le atao hoe volotara torotoro. Na koa hoe ny zavatra samihafa ilay tsy fahombiazana, ny zavatra samihafa mandalo eo amin'ny fiainany, efa miozongozona. De tian'Andriamanitra reny, ary vonjen'Andriamanitra reny. Ao anatin'izany koa moa hoe ny lahin-jiro manetona tsy ho vonoina, fa hitondra fanafany. Inona moa mety mamono sy manetroko aminatin'izany e? Mba te hazava ihany, fa misy manarona de manafaka ao anatin'izany ny tompo. Ary be dehibe ny mety hanarona ny olona amin'izao fotoana izao. Misy finoana, mitsilopilopy kely, misy jiro mitsilopilopy kely eny ihany, fa indray saro ny adi-piainany reny, ny fahoriana samihafa, ny aretina sy ny sisa, hitan'Andriamanitra avokoa reny eo amin'ny fiainantsika, fa manafaka antsika amin'ireny ny tompo. Mampandresy antsika izy eo amin'ireo lazonady izay atrehantsika isan'andro io. Fa Jesosy Kristy tompontsika mpandresy de mampandresy antsika izy, ary manome izany fandreseny izany izy amin'ny farany. De mahatoky azy tsika izany, fa hoy ilay teny amin'ny 1:20, ary ny anara no hitokin'ny jentilisa. Izy ihany no famonjena amin'izany asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra izany. Tsy manilika izy, fa tena akaiky ny mila vonjy rehetra izay manatona azy, izay miantso azy. Fa izy ary efa miteny hoe izay miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Ary izay manatona ao izy, tsy mba ho laviko mihitsy. Efa teniny izany, maneho ilay fitiavan'Andriamanitra, manafaka ny olona ao anatin'ny zavatsarotra. Ary Andriamanitra ilay naniraka an'i Jesosy Kristy mpanompony, izay tsy nijery ny hafaly ny tenany, fa mijery ny hafa ary akaiky sy isakaizany mila vonjy. De ny tompony ry havana, ampiorina zany finoana zany aty anatintsika,
fa ny notsika dia Jesosy Kristy ilay nofinitan'Andriamanitra sady mpanompon'Andriamanitra izy nanatanteraka feno ny sitrapon'Andriamanitra izy no malala an'Andriamanitra feno ny Fanahy Masina izy fa isika koa dia tian'Andriamanitra andeha amin'ny mampanompon'Andriamanitra atsika efa nofinitan'Andriamanitra koa isika riavako malala an'Andriamanitra koa ane isika ary efa nigoka ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra isika nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ary izy ary nefa nyteny hoe malala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako malala an'Andriamanitra isika koa amin'izao fahavelomantsika izao dia asain'ny Tompo mandeha mitondra ny fiadanany mitondra ny fitiavany amin'ny fahalemem-panahy mizara ny famonjen'i Kristy mba hahatonga ny jentilisa mba hahatonga ny olona rehetra ahatoky an Jesosy Kristy fa izy ihany no mpamonjy dia ambarao ary zany aelezo zany amin'izao fahaveloman'izao hijoro vavolombelona zany fa izany mbola andrasan'ny Tompo amintsika indrindra amin'izao andro iainantsika izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika kosa zany ho amintsika sy amenaontsika ny herin'ny Fanahy Masina. Amen. Vavaka isika riavana Andriamanitra misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mampafantatra anay indray sy mampatsiaro anay fa ianao Jesosy Kristy ilay voafidy dia tonga mpanompo natanteraka ny sitraponao na dia mafy nitondrany fanenjehana eny hatramin'ny fahafatesana azy zany dia nekeny Tompo noho ny fitiavana anay ilay voahosotrao no fenonao ny Fanahy Masina ka niasa tamin'ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana nama izay voafatotra nitondra ny famonjena hatramin'ny jentilisa eny efa azonay koa zany famonjena zany isaoranay ianao Andriamanitra fa tsy takatry ny sainay ny fitiavanao izahay izay reradreraky ny adi-piainana dia tsy nafoinao fa mbola indranao manarina anay manafaka anay ary toko anay zany fa ny tenanao azy efa natolotra ao anay dia omenao anay avokoa izay fantatrao fa mahasoa hijoroanay amin'ny finoana ahatonga anay tena ho mpanomponao ihany koa anao ny sitraponao Andriamanitra kehitriny dia mivavaka izahay ho andreo mpiasa-piangonana mpiasa iombonana ao amin'ny FJKM hitanao izy ireo fa mandalo toe-javatsarotra koa amin'izao fotoana izao ampio sy ampaherezo amin'ny lafim-piainana rehetra ary indrindra ny fanahinao masina no ameno azy ireo mba hijoroany anatanterahany iraka izay fanampanaovanao azy andehanany araka ny sitraponao Andriamanitra aherezany hatrany dia amin'ny lafiny rehetra na ara-nofo ara-tsaina mampanahy ianao Tompo no iandany sy hiasa ary izay koa ampaherezo mba fitaovana tsara eo am-pelantananao hifanohana hifanampy amin'izy ireny mivavaka izay ho an'ity firenena ity Andriamanitra hitanao ny zavatra mifamaofao eto amin'izao firenena izao indrindra mandalo eto aminay ny aretina izay mampihiboka anay Tompo malalo jereo mindra fonao zao firenena izao tontolo zao mihitsy izay efa novidinao tamin'ny rahanao averenao aminao Fanahy Masina ianao ihany no afaka andresy lahatra dia ianao ny anteheranay amin'izao andro farany izao fa andro tsakany fanahinao amin'ny nofo rehetra ianao ary tsy diso anjara amin'izany na ny mpitondra isan'ambaratonga nay izay vahoaka rehetra Tompo
mivavaka izahay, asehoa ny herinao, ny fahefanao fa ianao ihany no Andriamanitra, ary ravaravana sy didina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra mitondra aretina, roana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanahy mamitaka rehetra, mahatonga ny lainga, ny zavatsarotra rehetra, ny aretina sy ny zavatra hafa rehetra izay tsy ankasitrahanao Andriamanitra. Fanarana mahery ny anaranao Jesosy, anarana mahagaga ny anaranao, dia ianao ihany no afaka manala izany eto amin'ity firenena ity sy eran'izao tontolo izao. Tompo, vavaka manokana izay ho an'ny marary, dia ataovy mitoetra amin'ny finoananao izy ireny, averenao aminao izy ireny, ary antoraka eo aminao fa ianao ihany ny famonjena. Ireo mpisehatra amin'ny ara-pahasalamana ihany koa, dia hitanao avokoa izy ireny, arovy Tompo, ampio ary ny fanahy endry sy ny fanahy ny fahazavan-tsaina ho amin'izy ireo hatrany. Ianao ihany koa no hiasa amin'ny mpitsabo marary, ireo fianakaviana, ao koa ny manamanjo sy ny fianakaviana rehetra Andriamanitra, ho ampionono sy ampahirezo avy amin'ny Fanahy Masinao, dia ao ihany koa ry Tompo, ireo izay sahirana amin'izao fotoana izao, amin'ny lafin'ny fivelomana, fa mikorontana izany, ary maro ny tena mitady ho very fanantenana kivy amin'izao fiainana izao. Avereno eo aminao Jesosy, fa ao aminao ny vahaolana tsara indrindra. Dia mivavaka izay ny fiangonanao ijoro vavolombelona ny kristianina tsirairay avy, tena ho mpanomponao mahatoky, ho tananao miasa, hifampitantana, hifampahery ao aminao Jesosy Kristy. Vavaka manokana izay ho an'ity fiangonana ity, ny sampana sy ny fikambanana rehetra zavela toritory, fohazy amin'ny Fanahy Masinao Tompo, tena iorina tsara eo aminao, ary anatanteraka izay asa kinendrinao, na dia eo aza ny sakatsakana sy ny fioboana, dia mba hatanteraka izay efa niantsonao anay tsirairay avy. Eny marobe ny tiana angatahana, fa ino ny vavaka mangina asandratray eo anatrehanao ankehitriny. Rainay io izay ny an-danitra, mba masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra, meonay ny izianina saza ho annay, mamelany elokay, tahaka ny namelany izay meloka taminay, aza mitondra ny ao amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Taontsika ry avana hitsangana, ijoro vavolombelona ny finoantsika, dia ny fanekam-pinoana larana fahatelo ary zao no ataontsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho masy anio ary mandrakizay. Mino Fanahy Masinao, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary Mampiorina antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ianareo ry avana. Ao anatin'ny fanarana ny rahan'Andriamanitra isika izao, ry havana ny ten'Andriamanitra amintsika fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Izany ten'Andriamanitra no raisany vao amin'ny Korintiana voalohany toko 4:17 izany ara-banantsika rehetra, hatratra zao alahady 19 taona raika amby roapolo amby roa arivo izao. Fahitaan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Misaotra ny tompo isika afaka niatrika ny andro ny akarana ny alakamisy lasa teo.
hiatrika ny andro pentekosta isika amin'ny alahady herin'ny anio dia mifampitondra-bavaka isika rehetra mba hatratra izany fotoana lehibe izany a dia ny fahatsiarovantsika ny latsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny mpianatra izany a izay nahafahana nahazo hery hitory ny filazantsara ny Kristy. Nefa mialoha izany dia manomboka ara-pitso alatsinainy a dia hiatrika isika ny herinandro amin'ny Fanahy Masina isaky ny ariva amin'ny enin'ora zany dia misy ny Fanompoam-pivavahana eto amin'ny fiangonana ka manomboka ara-pitso izany a dia ny sampana vokovokom-pangaza sampana sokolady ary ny fikambana vita fana no tompona anjara. Ny talata 18 Mey dia ny sampady sy ny sampana tanora kristiana ary ny fikambanana mpitendry sy mpikirakira zava-maneno. Ny alarobia zao 19 Mey dia anjara fotoana ny sampana dorkasy sy ny sampana fifoazana ary ny fikambanana mainto milala tokopira-Jezarea. Ny alakamisy 20 Mey dia arahana amin'ny sampana lehilahy kristiana sy ny sampana vondrana fototra laika ary ny fikambanana maraim-baovao. Ny zoma izao a 20 Mey dia iarahana amin'ny fiangonana sy ny fikambanana diakona sy lolona ary ny AFF dia mampahery antsika mba hivavaka tsy mitsahatra ihany koa. Nisoratsika n'Andriamanitra tamin'ny alakamisy teo ny andron'ny fanitarana ary ampatsahivana moa tsika fa misy ny valopy ao amin'ny ezaka fanitarana dia izay efa nandray izany dia ampaherezana mba hamerina izany amin'izay azo atao ary mbola tsy nandray isika dia mbola afaka raisina hatrany izany a ho fanonana sy fanohizana ny ezaka fanitarana ny fiangonana. Toy izany ihany koa ny komita vadimborom-potoana fiara-miasa mpitandrina sy ny fiangonana dia misy ny valopim-pahasoavana ho antsika rehetra izay vita batisa ho an'izay noraisana mpandray fanasan'ny tompo ny olona sy diakona ireo vita mariazy atao anatin'ny 20 taona sy izay fanomezam-pahasoavana azontsika dia afaka mandraizana valopim-pahasoavana izany ihany koa isika ao amin'ny tonian'ny fiangonana na ny andavanandro aza dia afaka averina ihany koa izany hanoanana ny asa izay antanterantsika ny tsangam-bato fitaina amin'ity taona ity. Ny komity ny akany dia mampisaotra an'Andriamanitra satria miroso ny asa efa vita loko ilay beton izay natao sy ny rindrina ao amin'ny akany afaka jerentsika ihany koa izany dia isoratsika n'Andriamanitra izany ary mitohy ny asa dia ampahirezana isika fiangonana mba hanoana ny amin'izay afana mantanteraka izany asa ao amin'ny akany izany. Voaray ny voady saraka mpisaorana izay natolotsika mitotaly 5,7 sy 2 ariary atolotra ao amin'ny fanitarana ho an'ny komity vadimborom-polo taona ho an'ny mpitandrina mandrena joan'orso ho an'ny tonian'ny fiangonana ho an'ny mpiambina ny fiangonana telo miralahy ho an'ny mpanadio fiangonana izay maravavy izany ho an'ny STG ary ny VFL mangataka vavaka mba ho vita ny vodiondry sy ny soratra ary mba ho teraka somatsara. Misy ihany koa ny gazety raiso izay nosoratan'ny evangelista Manatsora Lambo izay te amaky izany dia misy napetrany ao amin'ny tonian'ny fiangonana gazety ara-pilazantsara moa izany fitezanan'ny finoana dia isoratsika ny mpinomban'Andriamanitra izay manolotra izany. Mahereza isika fiangonana manoloana zava-mitranga maneran-tany sy eto Madagasikara mivavaka aza mitsahatra mampaherentsika sampana sy fikambanana ny antoko-pihira kolokoloa ny fiainam-panahy vakio ny ten'Andriamanitra mivavaha mianoa ary mijere toriteny araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra nentin'ny mpitandrina teo fa manompoany Jehovah'Andriamanitra ireo dia hitany ny anao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina izay le ten'Andriamanitra amin'ny Exodus 20:20 ampaherezana antsika ao anatin'izao andro sarotra izao mahereza ry fiangonana malala ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny raha fafito sy telonjato ary avana no ataontsika omanovantsika ny rakitra iza no anompo an' Jesosy iza no anaiky mba ho azy moa eny atsarany eny andrabe izy tamozy ka mete zare. Isa
Naskariavana nolotra nirakitra sy andray nitsodrano ary anitsodrano dia nirva roa amin'ny telopolo sy telonjato ny andiny voalohany any irayntsika vavaksika tombo misaotra fa nanosonao tokoa izahay hanompo anao dia marianay amariketa maso aloha zany ankehitriny fanoloranay ny vola izay fa nitahinao anay ihany zany fa ataonay amin'ny fifaliana ho anao dia atolotrainao ny fifalianay atolotrainao ny mombanay rehetra ary atolotrainao koa ireo mpanomponao izay nangatabavaka ny amin'ny anatanterahana ny vodiondry ny soratra ary dia sorananao koa ny mpanomponao nahazo farasy 5 fa ny tenanay manontolo mihitsy tompo no ilay anao anjakao izahay fenoy ny Fanahy Masina izahay mba tena ho mpanompo mahatoky atanteraka nirakao amin'izay rehetra alehanay izay fotoana rehetra ary ankehitriny izay hiala eto dia nitsodrano masina avy aminao ihany mirinay mba ho tanterahanao aminay tsiraray avy ho atolotra amin'ny fonoana izany mitahinao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo anao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao ny fiadanany amen. Manandriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia tain'Andriamanitra hatramintsika rehetra.